Noho ny fifanarahanm-piaramiasa teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny vondrony orinasa Axiane amin'ny alalan'ny orinasa Jovena dia nosokafana eny Ambohimanambola ihany koa ny tompam-pamokarana herinaratra roa Nour 1 sy Nour 2 izay ahodiny solika mavesatra ihany koa. Notokanana ny 12 Janoary 2024 izy ireo ary mamokatra herinaratra 770 megawatt ny iray raha 720 megawatt kosa ny iray, izany hoe 770 megawatt no fitambarany. Natao amen'ny banka eo amin'ny filana ara-herinaratra ireo toby ireo. Ny fitambaran'ny herinaratra vokarin'ireo toby efatra ireo, ny Nour 1 sy Nour 2, ny an'ny Semban Power ary ny Axaf Power dia mahatratra 820 megawatt, fatra manakaiky ny takin'ny filan'ny tambajotran'ny jiro eto Antananarivo sy ny manodidina. Tsy vitsy koa ireo mpampiasa vola no namaly ny antson'ny filoha Hery Rajaonarimampianina mba hitrandraka ny angovo azo avozina satria mbola mahery ny 2,000 ireo toerana azo trandrahana ary mety hamokatra hatramin'ny 770 megawatt. Anisan'ny tetikasa lehibe indrindra no tanterahana noho izany ny fametrahana ny tompam-pamokarana herinaratra avy amin'ny alalan'ny masoandro ao Ambom-pionana, distrika Ambatolampy. Notokanana ny 7 Aogositra 2024 toby dia mandrakotra velaran-tany 330 hektara ary misy takelaka ampandrain'ny herin'ny masoandro 7 sy 3,7 isa ka afaka mamokatra hatramin'ny 20 megawatt. Tokatrano 5 alina eo no misitraka izany. Marina fa io no tompam-pamokatra herinaratra avy amin'ny masoandro lehibe indrindra aty amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana ary isan'ny lehibe indrindra aty Afrika Atsimon'ny Sahara. Natao amatsy any Antsirabe ny 70 isanjato n'Antananarivo, Itasy ary Moramanga itovo mpamokatra herinaratra eo Ambom-pionana io. Natao ireny tetikasa rehetra ireny hampitomboana ny tany fahazoana herinaratra eto amin'ny firenena, tanjona ny hitrandrahana ny angovo azo avozina mba hahamaivana ny sarany fiainam-ponina. Tsy mametra ny famokarana angovo amin'ny alalan'ny solika anefa izany satria mifanindran-dalana ireo mba ahazoan'ny mponina herinaratra mora vidy mandavan-taona. Tena ny fotoran'ny filoha Hery Rajaonarimampianina tokoa ity resaka famatsinana herinaratra ity, indrindra ho an'ny eto Andrenivohitra. Nametraka fanamby raha teo izy ny hamokarana herinaratra 710 megawatt ho any Antananarivo sy ny manodidina azy. Mba hanatanterahana izany indrindra no nisian'ny fifanarahanm-piaramiasa niaraka tamin'ny Axaf Power izay hitambaran'ny orinasa Axa Energie avy any Turquie sy ny AF Power avy any amin'ny Nosy Maorisy ary hotohizana izany fifanarahana izany dia naorina tao Ambohimanambola ny tompam-pamokarana herinaratra mahatratra amin'ny 80 megawatt ary ahodiny solika mavesatra ihany koa. Fampiasam-bola mitetina 20 tapitrisa dolara izay fampiasam-bola goavana indrindra nataon'ny Turka teto Madagasikara. Efa nanomboka namokatra itoby io ny volana Jolay 17 sy 420 isanjato ny fahafahan'ny famokarana eto Madagasikara no vokariny, izany hoe ny 420 isanjato ny herinaratra jifaina eto amin'ny firenena. Ny fitokanana ny ivitoeram-pandanjana fiara ao Ambomalaza amin'ny lalam-pirenena faharoa izay nataon'ny filoha Hery Rajaonarimampianina ihany koa dia nampisongadina ny finiavany ametraka fototra-avitrasa moderna sy tsara kalitao izay voasoritra ao anatin'ny vina fisandratana. Mba azahoana mikajy ny vakondalana ananantsika sy ny fanajana ny fepetra samihafa momba ny avesara ny zava-tanterina ary indrindra azahoana manatsara ny fandriam-pahalemam-pampiasa lalana dia tafiditra ao anatin'ny asa maika ahazoana mikolokolo ny fototra-avitrasa sy mampiena ny faharefona pipirivo eo anivon'ny ministeran'ny asa vaventy. Mitondra vokatra lehibe amin'ny fampianana ny fandaniana amin'ny alalan'ny fikojakojana ny lalam-pirenena faharoa ny fisian'ny ivitoeram-pandanjana fiara ao Ambomalaza io ary mampiroboroby ihany koa ny fifandraisan'ny faritra. Satria raha malala fa isan'ny lalana be mpampiasa indrindra eto Madagasikara ny RN2. Teo amin'ny lafiny fototra-avitrasa nomen'ny Hery Rajaonarimampianina tsena isan'ny lehibe indrindra manerana Nosy Moramanga. Mionona eo ambonin'ny velarana 2,5 hektara io tsena goavana io izay vokatry ny fiaramiasa avy amin'ny tetikasa Ambatovy ary mahazaka mpivarotra hatrany amin'ny 200,000. Ny fitokanan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina azy io dia vavolombelon'ny fiaraha-misalamatotra eo amin'ny fanjakana Malagasy sy Ambatovy. Ity farany izay isan'ny orinasa voalohany eo amin'ny lafiny fandraisana andraikitra ao anatin'ny fiarahamonina.
ahitana vatatrano lehibe misa enina amin'ny tsena io amoramanga ary misy rihana roa ka manasongadina indrindra ny finiavany fanjakana malagasy ametraka fotodrafitrasa fototra mamaly ny filanimponina indrindra ireo mpivarotra. Mbola mikasika ny lafiny fotodrafitrasa isan'ny asa goavana no totosain'ny filoha Hery Rajaonarimampianina teto Andrenivohitra ny fametrahana ireo toby fiantsonana taxi borosy lehibe eny Andotapenaka sy Ambohimanambola. Tao anatin'ny 9 volana no naorina amin'ny velaran-tany 303 metatra tora-droa, manana toeram-piantsonan'ny fiaratra amin'ny 900 sy 1 alina metatra tora-droa ny eny Andotapenaka ary ahitana tobin-tsolika 700 sy 1 metatra tora-droa. Misalotra ny anarana hoe gara routière Maki natokana ampiasain'ny mpandeha sy ny olona miazo ny faritra avaratra sy andrefanosy ity fotodrafitrasa ity ary mamaly indrindra ny fanambiny amin'ny fanatsarana ny fitateram-bahoaka. Tanjona izay heverina fa tratra satria mamany olana ny fitohanana amin'ny faritra Ankorondrano, Ambodivona, Andravoangy. Fa eo ihany koa ny amin'ny toerana samihafa toa ny Ambodivona, Anjanahary, Ivandry, Behoririka, lalana izay heverina fa misy fiantraikany goavana amin'ny fifamoivoizana eto Andrenivohitra.